Ho aminareo rehetra ny riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra na tratra ny taona 420 ary maniry koa raha maniry mba ho taona hiavaoza ny fanorantenantsika fiangonana ity taona ity hitomoditsika amin'ny fahavitriana eo amin'ny fanompoana ny tompo ary andrandransika hatrany ny mandrakizay n'Andriamanitra. Ny salamo fahena amin'ny fitopolo no eo ambany masontsika mandritra izao toriteny izao. Ary dia antenaina fa ny fanahin'Andriamanitra dia hitarika antsika ampahalalantsika ny sitrapony ary hizorantsika izany mba hiadanantsika. Salamo fahenina amin'ny fitopolo. Ity salamo ity dia tononkira izay noforonina taoriany nandresen'ny fiangonan'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra, ny mpanjaka Sankeriba izay nitondra ny firenena Asiriana, natanjaka dia natanjaka ka nandravarava firenena maro tany amin'ny taonjato fahafito na fahenina talohan'ny Kristy. Firenena tena matanjaka. Raha mieritreritra firenena matanjaka anankiray ianao dia mbola mihoatra noho izany satria nandrava firenena maro maneran-tany izany firenena Asiriana izany tamin'ny fotoan'andro. Hitantsika ny tantara iorenan'izao salamo izao amin'ny mpanjaka faharotoko fahasivy ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo sy ny manaraka. Efa nandalo tamintsika voatsiela ny perikopa fa indray alina monja dia 5:20 5,700 sy 7 alina sy 1 hetsy no miaramila ny fanjakana Asiriana maty. Niseho ny famonjen'Andriamanitra. Izany moa ny atao hoe epifania, niseho ny famonjena. Fisehon'ny famonjen'Andriamanitra. Niseho ny famonjen'Andriamanitra ary dia niariary ny heriny niaraka tamin'izay koa ny alehibeny ny voninahiny. Afatra anankitelo no ampitaina amintsika avy amin'izao salamo fahena amin'ny fitopolo izao ary ny faefatra anampy azy dia fitaomanantsika mba hanolontena. Ny afatra voalohany dia ilazana amintsika hoe tokana Andriamanitra ka mihavana. Tokan'Andriamanitra ka mihavana. Ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesoa, Andriamanitra dia fantatra eo amin'ny Joda, malaza eo amin'ny Israely ny anarany, naorina ao Salema ny tranolainy ary anziona ny fonenany. Teo no nanapatapahany zanatspika manelatra sy ny apinga sy ny sabatra ary ny fiadiana. Tokan'Andriamanitra ka mihavana. Voatonin'ato ny firenena anankiroa dia Joda tapany atsimo ary Israely tapany avaratra. Izay fisarahan'ny fanjakana atsimo sy avaratra taorian'ny fanjakany Solomona. Ezekia ny mpanjaka mitondra tao anatin'izao zava-mitranga izao riavana. Tavaratra sy tatsimo fa samy ankonan'Andriamanitra ireo. Tena tsy nifanaraka ireo. Saingy izao ambaran'ny soratra masina eto no hoe tokan'Andriamanitra fantatra ao Joda izy ary malaza eo amin'ny Israely ny anarany. Rehefa manoma mamaky isika dia manangana ny fiadanana izy, naoriny ao Salema ny tranolainy. Ao amin'izay honenany no misy ny fiadanana, misy ny fihavanana. Ary ny fahatelo dia milaza hoe tapatapahany ny zanatspika, ny apingy, ny sabatra ary ny fiadiana. Izany no anambarana amintsika hoe ilay Andriamanitra sady Andriamanitra ny tatsimo, Andriamanitra ny tavaratra dia tsy momba ny aty sy momba ny aroa fa mikendry izay iombonana, izay hihavanana, izay hisin'ny fiadanana. Salema no tranolainy. Ilay Andriamanitra
izay sady fantatra ho joda no malaza ny Israely, dia Andriamanitra napatapaka ny sabatra sy ny fiadiana, tsy mila miady. Makaty am-piangonana isika ry havana, itony no karazany trano ny fiadanana. Eto amin'ity toerana ity no hanonako ny fiadanana hoy ny Tompo. Makaty am-piangonana isika, aty ny ataontsika hoe tranon'Andriamanitra. Makaty am-piangonana isika, aty no ahitantsika ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra, hiderantsika azy no ny fandresena. Fa makaty am-piangonana isika, mbola misy ny manao kibay ankelika, samy mpianakavy eto ihany, na mpianakavy ara-taranaka, na mpianakavy ny finoana, tsy miady nefa ny kibay ankelika. Dia ao koa misy manana lolotra maly efa tamin'ny 3 mbola bataina ihany, hiditra amin'ny varavaram-piangonana ny lolotra maly miraikony be, eraky ny fo. Tsy izy zany, ny tranon'Andriamanitra dia salema, tranony fiadanana. Ary rehefa ampiariny ity tenin'ny mpanao salamo ity, dia mitaona antsika tena anaiko hoe itony fiangonany tony ry havana malala no teny ozinina fanodinana ny fisaratsarana ho tonga fihavanana. Itony tranon'Andriamanitra itony ny toeran'ny salema atonon'Andriamanitra ato ny fiadanana ka ahafahany tsirairay tsy manao hoe totondro mivokana ka manainga azy ny sisa, fa totondro mivokana mama azy anjary tanana mifandray. Aty amin'ny fiangonana sika ny kolokoloana sy tezain'Andriamanitra hiala amin'ny sabatra sy ny fiadiana amin'ny kibay ankelika anolo ny lolopo ho tonga fihavanana. Antsona isika mba tena hoe hamadika izay mety fitaovam-piadiana na vava mahery io, na fitaovam-piadiana tena mahery vaika arabaky teny ovay ho fangady ahavokatra fitiavany reny. Tsy afaka ovan'izany sika raha tsy miditra amin'ny toerana tahaka itony ary miaino sy mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra. Tokan'Andriamanitra na iza isika, na tavaratra ianao na tatsimo dia ho avoany Andriamanitra, na ambony ianao na ambany saintsainy fa Andriamanitra no avo indrindra. Tsisy afaka heritreritra ny tenantsika ho hiavaka isika, fa ndeha isika hiavana. Tsy miavaka isika fa ndao hiavana. Tokan'Andriamanitra ka mihavana, na tatsimo ianao na tavaratra, na kavana ianao na kavia, na atsimo ianao na andrefana, na ambony ianao na ambany, na avy any Isotry ianao na avy any Ampamarinana, ndeha hiavana isika, fa izany no hanehoana ny mahatokana an'Andriamanitra. Mahita an'Andriamanitra tokana isika ty am-piangonana ary iray fijery, iray fisainana mba ho voninahitra Andriamanitra. Fa ny faharoa, mahery Andriamanitra ka maneke. Ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahaenina. Ilay kilalao tenin'ny mpamorokira dia mahavariana tokoa, anehoana ny herin'Andriamanitra. Noho ny teny mafy nataonao eo amin'ny andininy fahaenina, noho ny teny mafy nataonao ry Andriamanitra Jakoba, dia isondritory ny kalesy sy ny soavaly. Andriamanitra amin'ny teny mafy, fa ny kalesy sy ny soavaly sondritory. Izany ilay herin'Andriamanitra, izany ilay fanehoan'Andriamanitra ny famonjeny. Eo amin'izay heverina ho mahery, mbola mahery Andriamanitra. Mamirapiratra ianao sady be voninahitra, miseho avy amin'ny tendrombohitra fitohana. Voababo no mahery fo, reniko ny torimasony izy, ary samy ankona tsy nahetsika ny tanany avokoa ny olo mahery rehetra. Mahery Andriamanitra, tsy mahetsika ny fahavalo. Amin'izao fotoan'izao ry havana dia malaza ny hoe nampantorian'ny mpandrova
ny tompotrano dia tsy nahary izay ambonin'ny tany. Izany hoe ny fahavalo indray ny mampatory ilay tamiana, ilay tafiana. Fa ilay fiarovan'Andriamanitra, ilay herin'Andriamanitra miaro dia nampatory ny fahavalo. Aza misalasala ny amin'ny herin'Andriamanitra ry havana. Efa nitantana ny vahoakany izy hatrany amin'ny andro ny Ezeka mpanjaka, fa mbola mitantana antsika amin'ny tana maheriny koa amakivaky izao taona 420 izao. Jereo ny tanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao isan'andro. Mpanjino ny voninahitr'Andriamanitra milaza fa tompony fandresena ny Andriamanitra ivavahantsika. Tsarovo ny tenin'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 5 manao hoe ampanginanao ny fahavalo sy izay tahamala ratsy. Miatrika ny fiainantsika andavanandro feno ady isika, ady isan-karazany, tena ady fifandirana, fa ady amin'ny fiainana amin'ireny rehetrareny dia tsarovy fa mahery Andriamanitra. Ekeo ny heriny dia hiara-mandresy aminy isika. Ny fahatelo, hitsara Andriamanitra ka mietreha. Manetre tena fa hitsara Andriamanitra. Ny andininy 7 ohatra amin'ny 7. Ny andininy 7 ohatra dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ianao no mahatahotra ka iza no mahajana eo anatrehanao rehefa miseho ny fahatezeranao. Rehefa miseho ny fahatezeran'Andriamanitra, tsy misy anankiray na iza afaka hijanona sa hijana eo anatrehan'izany Andriamanitra be voninahitra izany. Izany no ilazana hoe okare tsy hiavonavona eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao. Tena manetre tena, fandrika ny fiavonavonana, fiheveran-tena ho zavatra eo anatrehan'Andriamanitra. Mahaiza maka ny toerantsika eo anatrehan'Andriamanitra ilay lehibe amin'ny voninahiny. Asehoy fa araka ny soratra masina dia vovoka ianao, fa Andriamanitra no vatolampy. Araka ny soratra masina dia kankana isika, kely sy bitika, marefo, fa Andriamanitra no lehibe sady mahery. Araka ny soratra masina, tsy azonao hidivirana, dia diso isika ary ratsy, fa Andriamanitra no marina sady tsara. Misy olona tsy mety manaiky ny fahamarinan'izany tenin'Andriamanitra zany. Tsy mety manaiky ny tenin'Andriamanitra. Misy olona manaiky kanefa manampy hoe kanefa. Eny kanefa za kosa ane mba tsy diso zato isan-jato e. Anany 500 isan-jato dia anazy ny 500 isan-jato. Zany ny fisainantsika olombelona. Hitsara Andriamanitra ka mietreha. Zay ny andininy 7 hatramin'ny 7. Ny andininy 7 hoy ny teny amin'ny anaran'ny Tompo, raha nitsangana hitsara Andriamanitra mba hamonjy ny mpandefitra rehetra ambonin'ny tany. Tsangana hitsara Andriamanitra. Ny takina amintsika dia fialana amin'ny fiavonavonana, ny fanetretena. Hitsara tokoa Andriamanitra. Esory ao anatinao ny avonavona, manana fanetretena, ka ekeo ny fandaminany ny lalanao. Izory ny sitrapony arak'izay atorony anao. Fa naraoviana Andriamanitra no hitsara, tsy ajanona eo anoloana isika rehefa miseho ny fahatezerany. Hitsara Andriamanitra ry havana. Mety amin'izao taona 420 izao, mety amin'ny taona mbola tsy fantatsika, fa miomana hiatrika izany fitsarana izany amin'ny fanetretena. Esory ny avonavonao. Fa ny fahefatra dia fitaomana amin'ny fanoratena, hitantsika miavaka eo amin'ny andininy 112 voambolana mahazatra antsika Fjkm Alahady ao amin'ny raharaham-piangonana. Mivoadia ka efao ny voadinareo amin'ny Jehovah Andriamanitrareo. Misaotra an'Andriamanitra isika fa nahatratra ny taona 420. Dia mbola mangataka amin'Andriamanitra ny maro ny hoe mba homeo an'izao na mba homeo an'izao, mba ho tratriny amin'ny taona manaraka koa. Fa ity andininy 112 ity ry havana dia tena tokony hampieritreritra antsika ny hoe ay tsy tokony ho maika hangataka isika
fa ametraka kosa fikasana tsara eo anatrehan'Andriamanitra, ivoady eo anatrehan'Andriamanitra isika hoe ivoady inona kosa ny mba ataonao. Raha ny soratra masina jerena dia efa vitan'Andriamanitra manontolo ny mombanao sy ny fiainanao. Ianao mieritreritra ny eto ambonin'ny tany ihany fa nen'Andriamanitra averimberina hatrany, satria izany ny mahafiangonana ny fiangonana dia ny mandrakizay akoatry ny tamaso. Ao mety mieritreritra hoe 5:22 indray dia mbola mangataka indray manaraka sy ny manaraka. Nen'Andriamanitra efa vita. Fa ianao antsoina ivoady, inona ny mba ataonao amin'ny androm-pahavelomanao ho an'Andriamanitra. Hanompo ho an'Andriamanitra ianao, hitojo amin'ny fanarahany tompo ianao, hamokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, mba manonona voady eo anatrehan'Andriamanitra. Izary Tompo Jesosy Kristy ataoko zao sy zao. Izany no fisainana kristianina ry havana. Tsy hoe mirary soa izay tsy ratsy ho azy hoe Andriamanitra ne atanteraka izay rehetra tokony ho anareo, tsodrano amin'ny soratra masina raha teo izany, fa amin'ny fiandohan'ny taona tahaka izao koa dia mba hirarisoa ny namanao, ny mpiara-mivavaka aminao, mba hitombo amin'ny fanorantenany ianao, mba havita be eo amin'ny asan'ny tompo any ianao, fa tsy hoe hioty vokatra avy amin'Andriamanitra foana mba hamokatra koa, fa mba hamokatra koa ho an'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tokan'Andriamanitra mihavana, mahery Andriamanitra maneke, hitsara Andriamanitra manetretena, ary avaozindray ny voadinao amin'ity taona ity, dia tanterao mba ny tanam-pahasoavan'Andriamanitra. Amen.